sadidi atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao salama tsirondro filomisato ateny folo ortina nampimea mihitsy ale tany amin'ny fivoriam-pianakaviana tamin'ny farany te io ary tena matsikaiky misy niareo avako reo tena mahita zavatra mampiome foana zany tena torany nie foana miaraka amin'izy ireo za aloha ny tsy manam-potoana inona zany izy fa niany arifoko zao a telo taonina ny atao mbola be da be eritraka teo amin'ny firataondro zao mbola andeha andro vary a asa koa raha mbola hisy vary dia za zao mbola irahanareo andeha hividy vary indray nao zao vilia mbola tsy voasasa dia zoko vavy tonga dia lasa ny rifatra fotsiny avelany amin'ny mpidolo ny raharaha ny tenisin'ilay dada sasana ony tsy maintsy vita aloha fa ka maninary zany lamba ny zokolako iantahantahana amiko hoe sasana ohatra ny tsy mahita afa-tsy za mihitsy nefa mifenarana amin'izany ry inary ty makizikizitina be anao za zao mieritreritra le fianakaviako dia toranie kely ary a mieritreritra eto ampanaovana ny reto raharahako reto mahavime mihitsy mbola mahita zay ime ihany eny amin'izao fiainana sarotra sy mbola mahita imezana ihany any fianakaviana any mbola mahita imezana ihany ampanaovana an'io raharaha io tsy me ie be dia be aloha ny asako e jieko be da be ny asa dia mbola ime ve zany indrindra ny ilana tsitsika tsy manana fotoana amin'izany mihitsy aho fa sady tsy hitako mihitsy ny azy asiana ny tenako zao tsy manana fihedanana fa dia enjehanatsiko ay za renao zany andray zato ianao Andriamanitra ane manatanteraka andrendretrarehetra eny ho atsika e zany ve mandeha ihany zany rehetrarehetra Andriamanitra mihitsy ary anorenan'Andriamanitra fiadanana ho atsika manatanterahany an'izany dia izany tokoa ve ireo asa be da be miandry ary ve dia zany matonga falifaly lava ohatr' zao na dia be ary ny asa zay mavoanao mbola tsy hitanao mihitsy angala eo amin'ny Isaia 9:25 e ay ve tenin'Andriamanitra zany ambetindresankindria amiko zany ambetindresaky niny amiko zany fa inona ny voalaza jereo fa Isaia 9:25 zao voasoratra ato Jehova manorina fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay Andriamanitra manatanteraka ny asa rehetra ka na be ary ny asa tsisy tokony hampimonomonina sy hampimenimenina aleoaloha hipetraka fa fanatsara aloha ny tanana dia aleo hipetraka handray ny baiboly kokoa zay mihitsy Isaia 9:20 Andiny 12 aoka lovakiko hoe zany Jehova manorina fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay oay hitanao zany hoe io asako manasa le tenisy io zany a tanteran'Andriamanitra ho ady anorenan'Andriamanitra fiadanana ho any fanaovana ho atsika menakavy atao trano mihitsy ay ve Isaia 9:20 andininy 12 natohina betsahan'ny asantsika dia izao ny tokony ataontsika ao anatin'ny fotsika Jehova manorina fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay Isaia 9:20 Isaia 9:20 zany Jehova manorina fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay zany ilay teny mampahery anao be asa be io zany mihitsy e Andriamanitra mihitsy manatanteraka ny asa ho antsika tsirairay ka milaza atao amin'ny Isaia 9:20 hoe Jehova manorina fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay dray avelona ko any mihitsy ny menimenina sy ny tolokoloko roneny fa hitsikitsiky koa ary dia zarako aza misy asa fa kay ny anorenan'Andriamanitra fiadanana ho any oka aloha ny ara Isaia 9:20 averiko farany 12 Jehova manorina fiadanana ho anay ianao
fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay. Jehova manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay. Isaia 4:12. Ombay mitadidy.